Miaramila iray izay maty novonoiny Jôdany tany Bejofo mahitsy tamin'ity herinandro ity. Izay nanaitra ny maro moa raha vantany voanandre an'izay hoe miaramila iray izay maty novonoiny Jôdany zay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia hiompana amin'izay resaka vaovao mampalahelo zay isika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka fanatanjahantena indray mbola mitana ny sain'ny mpanaraka sy ny mpankafy baolina kitra nanendrena an'ilay Frantsay Corentin Martins izay hanazatra ny Barea de Madagasikara ao anatiny taona iray. Nanaitra ny saina ny nandrenesana fa tsy resa-bola no nahamaika azy hanazatra ny ekipa-pirenena ny fahitany ny fomba filalaon'ny Malagasy nandritra ny CAN 2024 no nandrisika azy ho anisany ireo mpifaninana ny ady laharana amin'ny fanazarana ny Barea de Madagasikara. Araka izany dia tsy nisalasala izy nanome toky nametraka ny tanjona amin'ny hatafita any Madagasikara any amin'ny mondial 2024. Ankoatran'izay ihany koa anefa dia mbola niantso ny fiarah-miasa amin'ny rehetra ny tenany izay mba hifanometana aminy. Eo amin'ny teknisianina hiara-miasa aminy dia nanteriny fa misy vahiny ary misy teratany malagasy. Ho mariky ny fanomezan-toky azy dia nisy ny fanakalozan-kevitra izay nifanaovan'ireo mpikambana fahiny tao amin'ny ekipa-pirenena sy ny mpanazatra ary ny tompon'andraikitra isan'antokony tamin'iny herinandro lasa iny. Mikasika ny fanomanana ny Barea de Madagasikara indray dia nambarany fa misy ny fitetezam-barotra sy ny fitiliana ny mpilalao ao an-toerana. Tsy ambakan' izany koa ny fitiliana atao amin'ny mpilalao matianina izay mila ravinahitra any ivelany. Momba ny mpilalao matianina dia azo antoka fa tsy ho vitsy ny hanohina ny antson'ity mpanazatra ny Barea vaovao ity. Ka dia miandro vokatra tsara araka izany ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao ary ankafaliana tanteraka no nahazona an'ity mpanazatra vaovao ity. Eo amin'ny taranja baskety indray nambaran'ny FIBA tamin'ny fomba ofisialy fa mpanjaka ny 3x3 ao Madagasikara i Eli Randriamampionina izany hoe efa klasina ho kalaza eran-tany amin'ny taranja ho an'olona telo miaraka ity Eli ity. Tsy aty Afrika irery ihany fa eran'izao tontolo izao dia miaiky ny fahaiza manao ny mihitsiny. Tsorina nefa fa tsy 3-3 irery ihany no mampalaza azy fa ny 5 contre 5 ihany koa izay efa nampiakarany ny anaram-boninahitry ny Madagasikara tamin'ny fananana maro izay nandraisana anjara na teo amin'ny ekipany izany na teo amin'ny ankoay. Momba ny ekipa-pirenena manokana dia anisan'ny fananana goavana miandry azy amin'ny zoma 1 ka hatramin'ny alahady 13 febroary 2024 izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina ny lalao fanitsanana farany izay fenetra fahatelo amin'ny fiadina ny Afrobasket 2025 ao anatin'ny vondrona D izay misy any Madagasikara, Côte d'Ivoire ary Egypte sy Centrafrika. Ifampitanana amin'ny Madagasikara avy hatrany ny Côte d'Ivoire mitarika amin'ny filaharana vonjomaika amin'izao fotoana izao izay manana isa 4 noho ny fandresena telo vitany. Ampahatsihivana fa resiny Ivorianina tamin'ny isa 17 no 7 isika tamin'ny lalao voalohany izay nifanaovan'ny ekipa roa tonta tany Lekera Egypte. Araka izany dia hanala vela aminy isika ary antianaina fa hitsimbadika ny fandresena satria hilalao amin'ny kianja mitafo ny Rieli. Any amin'ny vatanana indray loza mifamoivoizana na fahatesan'olona iray indray teny amin'ny lalam-pirenena fahefatriny izay PK 266 plus 600 toerana atao hoe anjiajia fokotany maro taolana commune Antsifabositra district ny Vatanana tamin'ity herinandro ity.
taxi brosy avy any Antsirabe hiazo any Mahajanga ity tradoza ity. Ankizikely voeritaona sy tapany iray no fantatra fa namoy ny ainy ary mpandeha efatra kosa no naratra mafy izay tsabona ao amin'ny hôpitaly ao amin'ny avatananao. Ka noho izany ho anareo mpamilya dia aleo ihany mitandrina ry zareo fa satria nohon'izay tsy fitandremana kelinareo zay mety hamoizany an'olona maro ary ny ratsy kely lalana amin'izao fotoana izao ary ny asan-devoly raha teo efa miriaria ity jiro. Eo amin'ny fifehezana ny vidim-bary indray dia hamolavolana ny didim-pitondrana. Manaramaso akaiky ny fivoaran'ny vidim-bary eny an-tsena ny fitondram-panjakana. Manoloana ny fidangana ankehitriny raha ny vary vokatra ao Madagasikara ao no asiana teny dia noresahana teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alarobia herin'ny lasa teo iny fa mitohy ny fampiresahana amin'ireo mpandray anjara arabarotra rehetra mba hahazoana vidiny mirindra sy aradrary ny miandalana. Mbola arahana famolavolana ny didim-pitondrana izany raha ny voalaza hatrany mba hifehezana ny fanangonam-bokatra sy ny famarotana vary ankotry sy ny vary fotsy. Manamafy ireo fepetra ireo ny fisian'ny tax force vary izay ifaromona ny ministera ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra sy ny ministera ny fambolena sy fiompina etsy andaniny sy ny laharana maitso 180 andraisana ireo fitarainana avy amin'ny mpanjifa manoloana ny mety ho fisian'ny fanararaotana na kolikoly ankilany. Marina fa mbola misy mpaninjara ao andrenivohitra mivarotra amin'ny vidiny 700,000 ny kilao toy ny makalioka. Any Antananalavana indray any Fianarantsoany ny asabotsy teo iny ity tranga ity tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasany tany hoany tao amin'ny tokatrano iray ao Safohy boriboritany Antananalavana fokontany Ambalabe any Fianarantsoany. Nidiran'ny varatra io trano io efatra mianaka no tao ka ny 3 no maty sy tradrano. Ny iray kosa mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly manara-penitra ao Andrainjato amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mirary fionanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo izy ireo izao ary aingane ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo ihany koa. Fa ho an'izay marary kosa dia aingane ahazo fahasalamana amin'izay fitsaboana atao azy ao amin'ny hôpitaly be Andrainjato izay. Mahakasika ny raharaha miaramila amin'izay ndao resantsika satria miaramila iray tokony ho 30 taona mitondra ny galona kaporaly no maty nisy namono teny Bejofo mahitsy tamin'ity herinandro ity. Araky ny fantatra dia ny zodahiny ihany izay mipetraka ao amin'ny ihany no voalaza fa namono azy. Nahitana ratra ivelany izy satria vaky ny lohany araky ny filazan'ireo natrimaso. Ny osindra tao amin'ny efitra natoriny ary nahitana famaky ny osindra ihany koa. Tamin'ilay miaramila mbola naratra mafy no fantatry ny fokon'olona ny zavaniseho ka ny rovotra nandeha nakany izy ireo. Anisan'ny tonga teny an-toerana ihany koa ny sefim-pokotany ny Bejofo ka izy no nampandre ny zandary avy eo amin'ny tompom-paritry mahitsy taoriany izay lozany seho izay. Raha voanandreo izay ireo mpitandro filaminana dia nandeha nakany amin'ilay toerana ary tamin'ny fotoana nahatongavan'izy ireo tany dia efa nentin'ny fokon'olona tany amin'ny hôpitaly Bejofo ilay miaramila naratra mafy. Noho ny ratra mafy nahazo azy dia tsy vitany hôpitaly tany an-toerana ny fitsaboana ka nientina hoeny amin'ny hôpitaly Homy Soavinandrina saingy teny an-dalana no tsy tana intsony ny ainy ka naverina tany amin'ny tranompatin'ny hôpitaly Bejofo ny razana. Araky ny fanazavana dia 9 mianaka izy ireo no miara-mipetraka ary anisan'izany io zodahiny izay voarorohy ho navandoza io. Miampy an'ilay miaramila efa mianaka sy ny zanadrahalany ity kaporaly ity. Tsy fantatra mazava aloha hatreto izay tena antony nahatonga izao von'olona izao. Raha vao niseho ny loza ka niantso ny fokon'olona ny tao amin'ilay trano dia nivoaka tao ary nandeha nandositra ilay zodahiny ka mbola tsy hita hatramin'izao. Efa mandeha ny famotorana mikasika ity raharaha ity sy ny fikarohana an'ilay navandoza amin'izao fahalasana ny izao miaramila izao. Ka mirary fionanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ary aingane ho sara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay zay ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa diny ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.